Tsy hanampy Madagasikara mpamatsy vola ny fanjakana malagasy no miantsoroka ny volanaovana fifidianana. Fotaka sy lavaka mameno ny arabe eto andrenivohitra efa azo ompiana trondro sy azo ambolembary ny ankabeazany. Rivo-doza Freddy aina ivadika tempête tropicale modérée indray. Alakamisy faharoan'ny volana marsa ny taona 2024 faly tafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampalalam-bavao ny MIS amin'ny Takariva ity. Mandolotra ny arabary tomboky lasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Araka ny fanatsiditsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo azy dia niaiky androany ny mpampakaten'ny seni fa andraikitry ny rehetra ny fanetanana ny olom-pirenena isoratra anarana anaty lisitry ny mpifidy. Nanantona ny seni androany mpanao gazety ny MBS ka nanontany ny momba ny vola entiny seni hatrika ny fifidianana sy ny faharisian'ny olona isoratra anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy. Asinandria Malala sy Tahiriny Aina. 7 sy 10 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry mifidy raha ny antotanisa voarain'ny seni ny faran'ny volana febroary. Ny mahagaga dia ny olom-pirenena eto Antananarivo renivohitra indray no marisarisa isoratra anarana raha noharina tamin'ireo distrika izay heverina ho tena lavitra ny renivohitra raha nitatitra nataon'ny seni. Dia misy distrika 10 zany no sokajianay amin'ireo le 10 ireo farany. Beroro zany ny farany latsaka nina mbola tratraorina. Dia Antananarivo faharoa, Antananarivo fahaefatra, Toliary renivohitra, Antananarivo fahaenina, Antananarivo fahatelo, Antsirabe voalohany, Iosy, Morondava, Antananarivo voalohany. Ny fitany sakaozy ireo arakaraky ny fahakelezan'ny sambany voasoratra indrindra dia miakatra. Dia ny tsara nina nefa tovitovy amin'izay koa ny fomba tany sakaozy zany hoe avy any amin'ny tsara nina antsika midina amin'ny folo. Befandriana Avaratra, Midongy Atsimo, Anosy Beanala, Bekilya, Manja, Mandritsara, Sainte-Marie, Yakoro, Benenitra, Arkandreo. Zay indray le tsara indrindra. Anisan'ny boriboritany marisarisa amin'ny fisoratana anarana anatin'ny lisitry mpifidy io ny boriboritany fahaenina. Nambarany solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny Antokotim tao anatin'ity boriboritany ity fa misy kajikajy politika maloto ataon'ny sefokotany sy ireo mpanisa mpifidy satria ireo olon-tim dia tingana izy ireo fotsiny. Dia fananina mihitsy hoe zay olona hoe tim na sympathisant hoe ifidy tim dia tingany ny tompona andraikitra reny agent recenseur reny miaraka amin'ny fokotany. Zay miteny hoe aza makato ianareo ao anatin'izay. Ary tsy momba narina rery fa jerevitsika inge tena hoe miena mihitsy izany fisoatana anarana zany ny mpifidy rehefa hoe any amin'ny faritra zay hita fa tena hoe mpifidy any filoha raha valimanana. Fa jereo inge any ambanivohitra be any indray hoe lasa betsaka ny olona misoratra anarana ao anatin'izay. Za zany no midika fa misy zavatra tokony arindra misy tsy milamina ny fomba fiasa ary zay no angatahana an'ilay hoe mangarary. Marina fa efa misy ny ezaka lehibe zao zay ataon'ny ny tim zao zay manentana ny olona rehetra zany amin'izao fotoana zao hoe aloto mihitsy sika manantona ny fokotany mijery ny anarantsika zany ary io no nangatahana ihany keo hoe mba sy ho mangarara izy mba hisoratra eny amin'ny rindrina mba ho hitan'ny olona eny amin'ny borao-pokotany sy borao-mpanjakana maro samihafa hoe izavy ny olona misoratra anarana anatin'ity fokotany ity. Ary io raha mijeritsika région Kanalamanga ny fara any Masenga any amin'ny Tamatavy be da be zay misy fatra efa hitany zareo ny any Toliary atapi-tanàna zay hita hoe be da be zany ny mpifidy flora valimanana sy ny tim sy ny fanorana dia atao vitsy mihitsy zany le izy fa le ny ambanivohitra be any andray lasa betsaka zany no misoratra anarana satria any zany le tena atao le fangalarabato zany ao anatin'izay. Ka eto dia mbola manitana trano foana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy maintsy isy ny fifidianana amin'ny teto anty fa aleo koa isika manoratra ny anarantsika ao anatin'izay. Aza manana hiatso zany tsika hoe ahoana ny alabato fa io efa manao zay mety ny mpitarika ty amin'ny fanoerana ny société civile ny comité international mba ho lalao madio mba ho fifidianana mangarara zany no atao
am'ty taony ty fa miankina amitsika vahoaka fandraisana ndraiky satsika vahoaka koa zany le izy mba miara am'salahy koa zany ny vahoaka hoe rehefa voasoratra anaranytsika miaraka keo daholo tsika de avao am'izay tsika miara-metana am'izay tsika andro maso pokony olona rehetra zay atao na aloha fifidianana io na mandritra ny fifidianana io na aoriana ny fifidianana ny aika any koa androandry ny mpampiakateny seni fa tena anjara andraikitry ny ankolafika rehetra eto Madagasikara ny manentana ny mpifidy isoratra anarana anatin'ny lesim-pifidianana indrindra amin'izao fanavaozana tanteraka ny lesitry mpifidy izao de ny refonte moa na ty fanavaozana tanteraka ny lesitry mpifidy raha tsika malala fa asa iombonany rehetra io rehetra am'izany tsisy akanavaka mihitsy manomboka amin'ny olo-pirenena tsotra ny firaisamoam-pirenena mpisehatra politika ny rafi-pitantanana raha isan'ambaratonga de isy a ny fiarahana manentana amin'ny ohatra hoe any anivon'ny district any a ny tompona raiky ny fanabiazana raha manana fitaovana hoentina manafaingana ny fanatanterahana azy zay na fanentanana toraka zany koa ny rafitra momba ny fahasalamana ohatra reny médecin inspecteur salamana misy fiara ny ohatra ka ino no azo ampiasaina mitondra an'le carnet ohatra zany tsy manalokaloka na manelongelona ny antsoina hoe fahaleovantenany seny mihitsy zany fa lalàna ny mamaritra an'le hoe iombonany rehetra ny asa fanavaozana tanteraky ny listipide na ny refonte dia etsehana daholo zany ny ratsy mangaikarehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena fantatra fa hitsahatra vonjimaika amin'ny folo aprily ho avy zao ny fanisana mpividy io ary miatso ny ankolafika rehetra sy ny olo-pirenena tsy akanavaka ny seni ho avy hitsirika io lesim-pifidianana vita vonjimaika io mba ahafahana manala ireo olona efa maty na ny findramonina ao anaty fokotany iray kanefa mbola voasoratra anarana ao anatin'ny lesim-pifidianana nitondra fanazavana makasika ny teti-bola hoentiny seni asa anaovana fifidianana sy ny zotra-pifidianana ihany koa moa androany ity mpampakateny ity akoatr'izay de ny aiky ny tenany fa tsy tokony hosakanana ny antoko politika manao fanentanana ny olo-pirenena isoratra anarana anaty lisitry ny mpividy Asinandria Malala sy Tahirina Enatrany fantatra fa ny fanjakana malagasy no miantsoroka ny vola entina anaovana fifidianana eto Madagasikara raha nambarany Soava Andriamaritafika mpampiakateny eo anivon'ny seni androany efa nandeha ny fifandrisendahatra teo amin'ny seni sy ny fitondram-panjakana mba anampina ilay sorabola 570 miliara ariary voasoratra ao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana na sy pantsina ho an'ny taona 2024 mitetina 700 miliara ariary nefa ny vola ilain'ny seni anatanterahana fifidianana valo volana mialohan'ny fifidianana filoam-pirenena fihodinana voalohany tsy mbola nisy ny laza ampahaibe maso ireo mpamatsy vola any Madagasikara fa anampy anatanterahana ny fifidianana tantsoroka fotsiny ihany nefa no ilaina fanampiana avy any ivelany hoy Soava Andriamaritafika le 45 miliara de efa hoe isy fanampiny le izy ny sorabola zay no volavolanay teo amin'ilay lafiny dingana rehetrarehetra aloha de manodididina any amin'ny 4 sy tapitrisany 141 mahery kely amin'izao fotoana de zao efa fandresy lahatra tamin'ny fitondram-panjakana tokoa zay satria ny fitondram-panjakana no nomeny lalana sy fahefana hitantana ny volam-bahoaka volam-pirenena volam-panjakana dia fatatsika ny sorabola ny men'ny fanjakana moa tamin'ny lalàna fototra ny fiteti-bola-panjakana ny loi de finance initiale de zay no ifandresena lahatra rehefa nandresy lahatra zay ary fatatsika fa na prime ministre na mpitondra teny gouvernement de efa samy nanambara ny amin'ny hoe hitondra ny fanatsarana an'io ny fanjakana zay zavatra zay zany de heverinay fa hery lehibe amin'ny fahafahanay mihevitra ny firosona raha misy moa tantsoroka heverin'ny sehatra resam-pirenena fa tokony hitondrany anjara briky de eo le mametraka zay hoe ny fanampina no anjarany avy any ivelany raha misy azay le toe-tsaina tokony sareny fanampina no anjarany avy any ivelany raha misy ary tsika dia afaka mananjo andresy lahatra ny sehatra resam-pirenena satria sika de mpikambano anatin'ireny rafitra raisam-pireneny reny rehefa mpikambano anatin'ireny rafitra raisam-pireneny reny tsika dia misy lamina ifampitondrana ao anatin'ireny rafitra reny raha momba andreo taratasy misy saroana lefa ny tima teny amin'ny seni kosa de nanambara ity mpampiakateny seni ity fa tsy tokony hosakanana ny etsika fanentanana ny olo-pirenena isoratra anatin'ny lisitry mifidy zay de mampita an'ireny any amin'ny tompona andraikitra satria ny matetika ny tompona andraikitra eo am'sahana ny filaminana moa zany ny tena mametraka an'ireny fipetritra amin'ny fandrarana sy namany reny ka mizarika amin'ny fisainany fotsiny zay hoe anjarany rehetra ny
manao ny mitonany anjara-birikiny eo amin'izay raharam-pifitianan'izay ka raha am'fanentanana ny olona mitovy amin'ny firaisamam-pirenena mitovy amin'ny olo-pirenena tsotra mitovy amin'ny antoko politika de hiverina fa tsy misy antony tokony hisakatsakana anazy. Mety misy trangan-javatra ve satria itsika de miara-mahita any amin'ny fahitalavitra na amin'ny eno aman-jery afaka manao ihany izy amin'ny faritra hafa fa tsy afaka manao izy amin'ny faritra hafa. Le tsy fahafaha manao amin'ny faritra hafa ve misy antony hafa reny zany no trandrahana de tokony raha manao tantsoroka zany ny sorohana lay olana raha ohatra ka olana le izy rahana mamara ohatra ka misy zavatra zay mety manelingelina. Tomana marina nambarany latsoratra navoaka ny gazety vahiny Africa Intelligence io nambarany sy ny androany io fa tsy vonina anampy arabola any Madagasikara ireo mpamatsy vola mahazatra ka tsy maintsy ny fanjakana malagasy no iantsoroka io vola 100,000 ariary io. Ny fanjakana nefa iara-mahita fa bankropitra tanteraka ka aiza no ahitany vola anaovana fifitianana. Anisany voasoratra ao anatin'ny latsoratra ny Africa Intelligence ihany koa fa tsy mbola nametraka petrabola anaovana fifitianana ihany koa ny ONU amin'ny alalan'ny basket fund. Antony maro mety mahatonga io tsy fahazotoan'ny mpamatsy vola anampy any Madagasikara io. Eo tsy fanarahan'ny mpitondra ny fanatsarana zotra-pifitianana no takin'izy ireo. Eo ihany koa ny fitanilana eo amin'ny senisy ny HCC, ny fitantanana feno kolokolo sy ny kabraraka ary maro hafa ary indrindra ny tsy fanarahan-dalàna. Eo amin'izay vaovao mifandraika amin'ny fifitianan'izay hatrany moa dia aleo alalaka ny fanehoan-kevitra sy ny fampanjakana ny demokrasia raha hitondra soeto amin'ny firenena. Aza misy atao tombosiala ny fampiaran-dalàna hoy ny avy eo anivony KMF Knoe androany. Mila kitihana ny lalam-pifidianana sy ny lalan'ny fitsapakevy-bahoaka sy ny pitsopitsony rehetra manodidina izay fifitianana izay hoy hatrany fanazavana. Tatery ny Nzavandriamahefa sy Tokramarla amintsika. Mitanila ny fampiaran-dalàna ho ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena mahakasika ny fampanjakana ny demokrasia eto Madagasikara. Hitataratra izany manoloana ireny hetsika ara-politika ataony avy amin'ny fanoherana sy ny mpitondra ireny. Eo mangataka ny KMF Knoe hoe raha azo atao dia aleo hitovy ny fanajana ny lalàna na ny fampiarana ny lalàna mahakasika an'izay hoe fahafahana maneho hevitra izay. Satria tsy karitra ihany zany indrindra mandeha any amin'ny tambazotra sosialy sy ny fiarahamonina any fa somary misy mitanila ihany hoe rehefa inona dia feno miaramila na feno mpitany filaminana na polisy na gendarme hatramina polisy communale ny tanàna rehefa inona moa zany dia azo antoka fa ilaminao azy dia tsy mila ireny mpitany filaminana ireny. Ka ny fahitana ireny nefa dia efa miteraka sahady ao anatin'ny sain'ny olona fa eto Madagasikara raha ny voalazan'ireo mpandinika ara-politika dia isaky ny misy fifidianana dia miverina foana ny karazana crise politika. Raha resaka hoe fanehoan-kevitra amin'ny fomba malalaka sy ason'ny firenena dia aleo andeha araka ny lalàna izay lalàna velona eto amin'ny tany sy fanjakana. Akoatra izay atakin'ny KMF Knoe hatrany ny tokony isian'ny dinika eo amin'ny hery rehetra fa indrindra ny fakana ny hevitra ireo mpisehatra rehetra ny amin'ny faritra mba hanitsiana ireo pitsopitsony ao anatin'ny lalam-pifidianana sy ny manodidina ny fifitianana rehetra. Tsy hoe hevitra ny KMF Knoe rery fa iombonana amina société civile hafa satria efa misy zao no nivoiny ohatra hoe resaka plafonnement hoe tokony ferana ihany ny vola lanina amin'ny fifitianana dia misy ihany koa ny ohatra hoe mila intsy mahakasika ny fitsipy-dalao amin'ny fampelezan-kevitra milohan'ny fotoana fa eto amintsika moa zany dia tsy mbola voafaritra tsara izay dia anisany ihany koa voatena ombenombeny no ohatra hoe na ilay candidat moa zany raha ohatra hoe lany na tsy lany dia ahorany tokoa ny sazy miatra aminy manahirana tokoa aloha raha ohatra hoe olona efa vita investiture no zazina hoe tsy filondray ianao miteraka fahasahiranana izany fa io zany mila lalàna mamaritra tsara hoe azo ampiarina tokoa hoe ahoana moa zany ny fetra hanenjehana candidat anankiray mba tsy hiteraka vao mankeza savorovoro. Nanamafy ny KMF Knoe fa tsy azo ekena ny fanalavana ny fepito-piasan'ny olom-boafidy sy ny fivoizana ny mety isian'ny titezamita eto amin'ny firenena. Any amin'ny fisarana avy momba lalam-pandrenana indray ankehitriny ny masony mpanarabavao taoriana andefasa ny HCDDED ilay taratasy fangataham-panazavana nataony solombavambahoaka miisa 320 noho ny fitsabahana andraikitra nataony filohan'ny Repoblika amin'ny raha eo anivon'ny anteny miram-pirenena mahakasika indrindra ilay fitsipaham-pitokisana ny governemanta ny volana Desambra lasa teo. Usarotra nefa ny inona fa andray fanapahakevitra amin'izany ny fisarana avy momba lalam-pandrenana hoy ny nambarana mpanao politika iray fanadiadiny Nzavandriamahefa sy Tokramarla hatrany.
tsy antenaina raha ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny ACC no andeha piato ny filoham-pirenena amin'ny asany na hanao ny motion d'empêchement ho ny mpanao politika Ignace Randriamamizafy androany. Ny rafitra misy eto amintsika mihitsy no marefo ary mbola anjakany kiantrano antrano izy ka sarotra ny inona fandraifanapa-kevitra ny amin'izany ny ACC. Efa singa iray azo hitarafana kosa nefa hoy izy fa tsy maro toerana intsony izao fitondrana izao. Marina tokoa misy an'iny fangatana ataon'ny solombavambahoaka ary nandalo tamin'ny alalan'ny ACDD iny fa raha mahita ny fizotsany zavatra ankehitriny aloha tsy mino aho hoe anapa-kevitra amin'izany ireo ACC ireo satria lazaiko foana ity ary zay nisan'ny mampandringa be ny rafitra eto Madagasikara tsy misy olona no tendrena ka andeha hanala ny mpanindry azy. Zay zany ny olana be amin'io hoe tsy misy olona no tendrena ka hanala ny mpanindry azy mihitsy eo, tsy misy olona no tendrena ka hitsara ny mpanindry azy eo fa raha mbola ohatra n'io ny rafitra fanendrena ny ACC fa na tafavoaka zay na tsy tafavoaka dia efa nisany kasinga anankiray zany manambarina fa tsy maro toerana tsony ny fitondrana ankehitriny. Na inona nefa fanapa-kevitry ny ACC ho ihany ity mpanao politika ity dia tsy maintsy roso amin'ny fifidianana isika afaka volana vitsy. Izay no tokony fantohany tsiraray amin'izao fotoana izao indrindra ny atoko politika sy ny mpisehatra rehetra mba hisorohana ny mety sy ny alabato indray. Azadino fa ny olana goavana miandry atsika indrindra ireo kandida irotsaka filohan'ny Republika dia ny alabato. Ka raha tsy teny zao zany miezaka izy misoroka an'izay alabato zay amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy dia miteraka crise vaovao ndray io fa ny amin'ny fitondrana aloha dia sako miteny zany tsy maintsy anao partout izy alany anazy na dia angalabato ary fa efa mba samy miezaka mijery an'izay zany ny zay olona hitreretina irotsaka ary any tanako nanaovako antsoavy mihitsy an'izay rehetrarehetra mieritreritra irotsaka fidina dia ny fanaovana fanantenana tahaka ny ataon'ny antoko tiako Madagasikara io mba hisoratra anarany rehetrarehetra ary dia fanangana dia n'izao comité de vigilance anaramaso hatrany amin'ny liste électorale ka hatrany amin'ny fifidianana izay mety ho alabato. Ny alabato sy ny fisian'ny doublon tamin'ny fifidianana farany teo ireny no anisany antony iray lehibe mampahantra ny firenena tahaka izao ho ihany ny fanazavany. Io manzoatsika io nge crise latente tao anatin'ny fifidianana tany hoe nisy doublon dia rehefa tsy voafidy ara-dalàna dia tsy maro toerana dia tsy adala akory ny raisam-pirenena tsy mamatsy vola olona lany tsy maro toerana zany izy mame vola izy fa vola tsirindringa meny anao tsy afahanao manao projet ngezabe iny fa zara fa fitazomanaina zany no meny anao dia io manjoatsika an'io dia zay crise tamin'izay fidianana zay no mitarika an'io lasa misy crise sociale mahantra tanteraka ny firenena tsy avitra daholo zay programme anasan'ny fitondram-panjakana ity nge tsy hitako zay vitany hatramin'ny farany. Atsaivina efa nalefa ny ACDD nanivy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ilay taratasy fangataham-panazavana nataon'ireo solomam-bahoaka misy 320 no ny fitsabahan'ny filohan'ny repoblika amin'ny raharaha eo anivon'ny antenimieram-pirenena mikasika ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta ny volana desambra lasa teo. Fietsika izay manery ny ACC hapiato tanteraka ny filoha amin'ny asany noho ny tsy fanajanana ny lalam-panorenana. Any amin'ny ACC indray araka izany ny baolina amin'izao fotoana izao. Eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany dia toa mbola mitohatra amin'izao ny ady hatrany samy mitondra, samy mitady seza sy mitady voninahitra avokoa. Mandeha indray amin'izao ny resaka fahoahongana ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena taorian'ny kabarin'ny filohany Kristina Razanamahasoa, Asinandriamalala sy Tahiriny Aina. Tsy takina fenina intsony famparitaka ety ivelany ny ady hatrany sampanohana ny Andry Rajoelina. Tsy honohono fa efa tonga hatreny Ankalamanjana mihitsy ny ady hatrany ny volomboasary io. Lazaina fa oravana indray ny birao maharitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena taoriany ny kabary fitatiavan-tseza nataon'ny Kristina Razanamahasoa iny tany Fianarantsoa. Reny nge dia taratra fa hoe misy ady hatrany amin'izao fotoana izao isa misy nge zao no miady mifanipakakarina zany ny zavatra ataony zareo ao anatin'izay. Reny zany dia noho ny tsy fanomezana lanja ny solombavam-bahoaka sy ny olom-boafidy dia reny zany no iafarana. Jerevantsika nge misy gouverneur général zay malahelo izy fa hoe ahoana ny mpitolona ndray tsy mitsofoka anatina gouvernement dia reny moa ny valakavatra adiny zareo ao anatin'izay. Zay zany dia mbola mijoro. Raha tena solombavam-bahoaka tia tanindrazana manana ny maizy azy dia tokony tsy anaiky lembenana amin'iny fitsipaham-pitokisana iny. Tsisy afaka ianoleny mihitsy zany na izy na iza
ary zay keny tsy mety le séparation de pouvoir eto Madagasikara tsabany pouvoir exécutif ny asan'ny pouvoir législatif ka noho izany tezitra sy malahelo ny filohan'ny androm-panjakana na zay olona zay ma hoe misaina ao anatin'io fitondrana io zany a de lasa miteraka fikortanana zany ao anatina androm-panjakana zany le izy ka aminay na iza no aongana na iza no aongana efa mazava zany ny tsika hoe efa miady an-trano izy a raha mato miady an-trano dia tsarotra trony a ny fanjakana valalanina ny rehetra mijery io ady an-trano izay tsy fahita teto Madagasikara io raha oronampeo sy famoahana dosie ny paritaka teo aloha izao efa hatreny kianja imasom-bahoaka mihitsy ny ady 16 ataon'ny sampanohana Andrajoelona maharary sady mamenatra izay no azo andikanana ny zava-misy san'izao mpitondra fanjakana izao no mandiha amin'ny alalan'ny ady 16 manoloana ny fahantrana manara-penitra iena ny vahoaka malagasy izao vakitrano fakanangeriny alabotry sy fanendahana ary nisy fandripahalemana no mandrakotra ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao anisan'ny novelabelary ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity mamintina amintsika ny andindin'izay ary avitra solondray be sy manora indray malala fakanakeriny tsy latsaka ny folo zao nitsikaritra tao ambatondrazaka sy ny manodidina hatramin'ny taondasa teo ny farany dia olona efatra no lasa takalinaina tao Moramanga misy mampiahy ihany fomba fiasan'ny fitsarana satria maro amin'ireo fatrahatehaka no avototra araka ny fitantaran'ny solombavambaoaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerana tsy ahitana fanafa ny famaikaza mahazo vahana ka mahalasa ny sain'ny maro ity fakanakeriny ity zavatra magaga dia misy mpitandro filaminana ao Moragano Krom misy poste fixe ary misy miaramila dasya de ny polisia efa avy nisy fipoka toa sakamainto ozy ny filazana fahafantaran'olona fa de tena atramitsika miteny zao tsy fantatra hoe inona ny tena anto tena zavatra tsy mampino tena magaga mihitsy hoe efa réseau tena mafia mihitsy vea le resaka kidnapping satria efa fampoliny a nisy an'io resaka aferana kidnapping io de ny zava-misy ray koa dia efa misy fantapantatra efa azo ihany le olona mpanao an'le izy de alefa any amin'ny tribunal afaka alola satria araka ny voalazany any amin'ny tribunal de hoe tsy ampy le charge de io zany ny tokony hojerena mihitsy ahoana moa efa le olona victime mihitsy ny efa misemoin efa témoin oculaire nge zany efa mijoro vavolombelona io ny nakanay satria tsisy manao saritava nge le olona zay mihitsy ny tena malasa fisainana anty resaka kidnapping ty teny Rajoelina nandritra ny fampelezakevitra ny hoe misy fahandripahalemana ve eto ny malagasy tsy vaky volo anefa amin'izao fotoana miferotraina rehefa mivoaka ny trano mitaintaina matory amin'ny alina maro ireo fampanantenana ny veran-javony tsy misy tanteraka hatramin'izao volana vitsy tsy ahataperan'ny fiapitoam-pitondrana izao ny filohan'ny repoblika tamin'ny mbola candidat izy de niteny ny EPP ny CG ny lycée ny palais de justice ataontsika ohatrin'ny any ivelany de mbola ataontsika koa ny lalana zany hoe tsisy tanteraka zany reny nambanana Andriamatoa any Rajoelina reny de ho anareo le mpandrakitra antsoratra n'le hoe fampanantenana satria mahita mivezivezy any anaty Facebook any député membre Berlin efo 2 fampanantenana tsy vita filohan'ny repoblika le mandehandeha miparitaka any reny zany azo ampidirina any hoe tany analalava ny EPP CG ny lycée atao ohatrin'ny any an-dafy hatramin'ny palais de justice zany hoe lampany fitsarana de ho amboarina ihany koa ny lalana rehefa ireny ny solomamboaka de niteny tena voafitaka zay de naveritsika mihitsy izy hoe inona moa fampanantenana nataonao tompoko tany analalava tamin'ny fotoanandro de le solomamboaka mijoro amin'izao fotoana zao hoe tsisy tsony zavatra azo antenaina le fitondram-panjakana ho avy mififidianina lafomba vao afa tanteraka dia ny fanatsarana ny lalana vaovao arakitra eto Madagasikara no niompana ny ady hevitra nandritra ny fisionana tamin'ireo vondrony orinasa madinika sy salansalany sy ny avy eo anivony sampandraraha misahana ny etra androany antony nanaovana ity fisionana ity moa dia ny ampirisiana ny mpandraraha hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince nahatratra 7 alina sy 4 hetsy sy 1 tapitrisa ireo mpandraraha nandohetra tamin'ny taona 2024 raha ny antotanisana avoaka ny sampandraraha misahana ny hetra na ny DGI androany
ezana ny ampiakarana io tarehimarika io amin'ity taona ity raha ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra. Nampahafantarana nandritra ny fiainana teo amin'ny roa tandroany ihany koa ny fanatsarana mahakasika ny lalàna vaovao araketra ao anatin'ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana taona 2024. Anisan'izany ny fanatsarana ny code général des impôts ho lasa code des impôts na CDI izay mahakasika ny famerana ny hetra alaina sy ny fampidiran-ketra, fa eo ihany koa mahakasika ny pitsopitsony rehetra mila arahana rehefa handohetra. Mena fahafahana ireo mpandohetra izay afaka manao réclamation amin'ireny recoupement. Raha mahakasika ny fampidiran-ketra moa zany dia tsara ny vokatra satria raha tamin'ny taona 2024 iny raha nitombanana amin'ny 3848 milliards androany zany ny hetra izay tokony hitra izay mbola haloha zay fananovana déclaration fa mbola aloha dia mitentina amin'ny 209 milliards androany. Taon'ity moa zany 2024 dia voalazana ao anatin'izay volavolan-dalàna na mahakasika ny teti-bolo zay ihany koa zany dia 4780 milliards eo, 4786 milliards zany ny hetra anatiny tokony ampidirina ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana. Natao fanatsarana mba ahafahana mampiditra hetra bebe kokoa ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ary koa isontomana ireo mpandraharaha misehatra tsy manara-dalàna hiditra amin'ny sehatry ny manara-dalàna. Ny mpitondra sy ny mpitondra no tompon'andraikitra voalohany mampahatra ny firenena tahaka izao tsy mahatsapa mihitsy ny laharam-pahamehana ary tsy mijery ny fahoriana mahazo ny vahoaka eny fotony. Toy izay indrindra ny fanehoan-kevitra tamin'ny Zavandre Mahefa sy Tokra Marola androany. Ary makasika izay. Miaina tanteraka anaty fahantrana lalina ny 1.900 ny malagasy amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 500 sy 7,000 ariary isan'andro ny vola miditra amin'ny tsirairay raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena ny taona 2020 sy 2020. Firevitra ny ankamaroany ny malagasy asahirana amin'ny fivelomana ary mitrongo voaomana ny ankamaroany. Tsy misy mandeha amin'lohany ny intsony ny fiainam-pirenena. Ny lalana simba, ny vidim-piainana miakatra, ny tsy fandriampahalemana mangony fotsiny. Ny fanampinahany mba omen'ny fanjakana miendrika fampelezan-kevitra tsy mahavita taona akory. Mbola vitsy koa nefa no misitraka izany. Tonga atsika sy mety tafarina no tena zareo fitonjana mihitsy mahatonga an'io satria ny zareo fitonjana tsy mba mijery ny ambany tanàna. Ny politika eo ihany fa le toe-tsaina mihitsy zany. Toe-tsaina mihitsy nefa simba. Tsy dia hitako loatra hoe mahavaolana ohatran'ny fametsy iny ilay tena hoe mahavaolana sy mahavaolana angamba izy hoe ny atsembohan'ny tena ny nanan'ny tena nefa raha mba mety aloha amiko dia ohatran'le mba tokony mba hojery mpitondra ihany aloha ny zavatra rehetra satria ny vidim-piainana ange izao misy tena fa tsy ahetrehetra soa ohatra miakatra dia miakatra savony kely ohatran'iny zao lasa vidiana gala ohatr'iny na miala tsiny amin'ny lefite moa zany tsy hita hoe mahavelona fa reo mba anina kely zao moa ny asa zao zay ngely ho zao hoe ny atsembohan'ny tava hinana ny vava nefa tena tsy hita koa le ara-bola zany fa ohatran'ny sahirana zao tsika tena sahirana enjana zany le vidirana zao satria ianao zao raha ohatra hoe hoaritra fotsiny le zavatra valera miditra aminao kely nefa le zavatra vidinao zany tena lafo. Ohatra zao hoaritra amin'izany zao raha ohatra hoe resaka vary voankazo zay mantsy voankazo zao namidinay dia tena memidina indrindra amin'le fiakaran'le solitra dia memidina nefa le anao mivarotra zany tsy afaka manoatra. Tokony mba hiezaka izy anao ny asa satria ny vola re zao tokony amboarana lalana anaovana ny rehetrarehetra nefa ny malagasy koa zany hita hoe mahantra no fizarana misy tsy mahazo zao aloha tena tsy nahazo mihitsy hatramin'izay nefa sasany mahazo impiry zay tsy nahazo mihitsy izay. Taorian'ny fanonganam-panjakana 7 asi mba tanteraka ny toe-tsain'ny malagasy tsy nitsahany totongana ny sosialam-bahoaka ary vao maika ny ankindota amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany Madagasikara. Nozarina notolora-potsiny sy tsy paza-potsim-bary toy izay ihany koa ny vahoaka ka lasa kamo mitady ankehitriny. Tsy mbola miova aloha zany hatramin'izao fa dia mbola mampiteny ny monatra ny faharasin-dalana eto Antananarivo renivohitra. Misy amin'ny lalana eto an-drenivohitra no tahaka an'ireny lalam-pirenena tsy nisy fanamboarana efa antaonany maro ireny kanefa dia eto an-drenivohitra Madagasikara. Mampitaraina ny maro moa ny fahasimban'ny lalana ary manimba zavatra maro. Mitatitra antsika ny andindin'izay Asinandria Malala sy Tahiriny Aina.
tsy ho vavahany mpitondra fanjakana intsony ao anatin'izao volana vitsivitsy mialohan'ny alany eo amin'ny fitondrana izao intsony ny olany fitohanana eto andrenivohitra na dia efa samy mitovy loko politika sy firahikevitra aza ny fanjakana fohibe sy ny mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy tokony isolana mihitsy araka izany ny famahana ny olom-bahoaka araka ny fihevitry ny maro tany amboalohany. Tsy izany ny zava-misy fampitehana amin'ny lafiny maro izay tsy mbola fahita arabaka teny tao anatin'ny 10 taona no hita amin'izao fitondrany Naina André Tsitohaina sy André Rajoelina izao. Toy ny tany lavitra fanjakana ny eto andrenivohitra, mitovy tsy misy tomika amin'ny lalam-pirenena fa 12 ny ampahandalana eto andrenivohitra. Tsy lazaina intsony ny fampitehan'ny fiara, manampitrotraka izany ny fahaverezan'ny fotoana ho an'ireo mpandeha fiara, farafahakeliny lany ora roa ny olona iray ao anatin'ny fitohanana ary izay toerana rehetra le eto andrenivohitra dia mitohana avokoa. Tsy voisa intsony ireo lavaka amin'ny arabe eto andrenivohitra ary tena lalina dia lalina ny akamarony. Voatery mijaikijaiky ny fiara ka miteraka fitohanana lava reny tena mampiteny moana sy miteraka fahasorenana ho an'ny mpampiasany lalana. Ho an'ireo mpitondra fiara fitateram-bahoaka dia niena izao ny tory vitany ary ho an'ireo mpitondra moto na ny kodiaran-droa kosa dia voatery mitadidy ireo lavaka satria sarina izy ireny rehefa avy ny orana ka mampijabaka. Amin'ny akabe aloha dia tena simba tanteraka daholo lalana reto tanàna eto Antananarivo. Amin'izao raha dimy ny vita teo aloha dia izao lasa 3-4 taloha mavita 9-10 le fahasombary le lalana aloha amin'le orana moa le izy koa tsy dia misy fanamboarana aloha tato ato. Le izy izao lavaka bobaka mihitsy sady tena ny akamarony mihitsy nefa goaka be daholo. Vao tamin'alo mihitsy mijery zao le rony tena goaka toa maloto mihitsy. Le izy tonga dia ohatrany tena eo ampe 26 eo zao tena lavaka be eo. Etsy amin'ny akaiky ny fokotany etsy. Efa tadidy any misy alesta. Rehefa maina dia efa hitahita hoe ery ny lavaka dia ery. Dia tsy efa tadidy foana fa le misy an'le mbola tsy hita dia tsy maintsy tafajabaka ihany. Hoe ndraindray tafiditsy ny rano anatin'le motera dia tsy maintsy amboarina kely vao mandeha. Manampitrotraka ifitohanana lavareny izay tsy izy ateraka lavaka eraka ny tanana io ihany koa ny ataon'ny saretin'omby sy ny sarety enti-tanana. Tsy misy fampiaran-dalàna manjaka ny kabiraraka eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Menimenina, atezerana, raritsaina izay no iainan'ny vahoaka Antananarivo isan'andro ankoatra ny sorisory sy ny aksidinana ateraka ny alafin'ny vidim-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana maro isan-karazany. Izany rehetra izany no vokatry ny fitondrana volomboasary. Ny vaovao ny mety ho toetra ny andro kosa indray ary dia miamitombo iray hatrany ilay rivo-doza Fredy izay mitoetra ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika amin'izao fotoana izao. Misy fiantraikany eo amin'ny toetra ny andro amin'ny faritra maro manerana ny nosy ny tangoron-drahona miaraka aminy. Tsy mbola ahina kasika ny Madagasikara indray anefa izy raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetra ny andro fa araha-maso kosa ny fivoarany fa na dia adiny onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince. Ahina ivadika tempête tropicale modérée na ho lasa forte tempête indray ny rivo-doza Fredy izay mitoetra ao amin'ny lakan-drano Mozambika amin'izao. Misy fiantraikany amin'ny toetrandro amin'ny faritra maro manerana nosy ny tangoron-drahona hoentin'ity rivo-doza ity. Mitoetra araka izany ny fampitandremana fabetsahany rotsakorana miloko maitso any amin'ny faritra Iorombe, Boendy, Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, ny distrika Ambesalampy, Maintirano, Antsahalova, Morafenbe, Belle-sur-Tsirbina, Morondava, Manja, Analalava, Antsohi ary Port Berger.
filazana miloko mavo kosa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana hatreto dia tsy mbola ina akasika Madagasikara ny ivon'ity rivo-doza ity itoetra amin'ny farany herinandro avy izao kosa androtsakorana ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga raha ny vinavina navoaka ny sampana mpamantatra ny mety ho toetrandro. Tafavoaka an-dranomasina ao amin'ny lakan-drano Mozambika indray ny sisan-drahona niaraka tamin'ilay rivo-doza Fredy itoetra maharitra ao izy amin'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro aza moa mety mbola ahitana an'izay hatrany vokatr'izay dia mety hanana herijika hitombona hery indray io sisan-drahona io raha ny mety ho fizotrany kosa indray dia any akaiky ny Mozambika any no misy ny ivony mizotra mianatsimo atsinanana izy ary anakaiky kokoa ny faritra atsimo andrefana amin'ny farany herinandro avy zao saika hitondra rotsakorana betsaka izy amin'ny faritra mareto Madagasikara tafiditra anatin'izay ny morotsiraka andrefana sy atsimo andrefana iny mety hitatra amin'ny faritra atsimo sy anatsimo atsinanana aza moa izay mety ho fampiatsahan'ny rotsakorana izay mifaritra hafa ihany koa dia saika hanorana trany aloha zany amin'ny akapobeny hatramin'ny faran'ny herinandro tsara ihany koa manamarika fa somaro malomaloka kely indray aloha ny andro amin'ny faran'ny herinandro io na ny maraina aza dia mety anjombonjombo na mety arahana herikerika na orana manify mihitsy aza raha ho an'ny Analamanga manokana dia saika mitoetra trany aloha ny rotsakorana hatramin'ny faran'ny herinandro tsara foana manamarika hoe rehefa avy zay orana zay dia mila mailo hatrany zany satria mety isy ny fiakaran-drano na rendrano ny anivon'ny fiarahamonina mety isy ihany koa ny hoe fiotsahan'ny tany na ny trano na ny andrin-jiro dia mila miomana. Raha tsy ahivana dia namela takatra maro indrindra tany amin'ny faritra atsimo atsinana ny nosy ny rivo-doza Fredy nandritra ny famakivakiany any Madagasikara raha ny taritra ofisialy dia misy safito ireo olona namony endy nahatratra ray sy 700 sy ray alina sy ray hetsy ny trabona faritra fito ny tena voakasika ity rivo-doza ity anisan'izany ny faritra Vatovavy Fitovinany Atsimo Atsinanana Matsiatrambony Menabe sy Amoronimany. Eo amin'ny pejy kolontsaina kosa indray ary dia noromba nitarika Takasiasy ny laharana fahatelo tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena World Music izay natao tany Etazonia ny volana Janoary lasa teto amin'ny dingan'ny famaranana. Tsy mba nisy kosa nefa ny fanampiana sy ny tohana avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina nandritra ny dingana rehetra izay natao onjaralaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince hatrany. Mahatsiaro miady irery ireo mpanakanto mivonogadona fototra rehefa miatrika faninanana iraisam-pirenena. Anisan'ny mitondra avo ny mozika malagasy ireny mpanakanto ireny nefa tsy mahazo tohana sy fanampiana avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Mianto teny ireo mpanakanto efa nisy ihany ny fangatahana fionana tamin'ny ministra Pia mialohan'ny alana teto Tandrazana saingy tsy nahazo navaliny izay fangatahana izay. Raha tsy ahivana dia niatrika ny dingana famaranana tamin'ny concours international World Music izay nitotosaina tamin'ny volana Janoary lasa teo nitarika malagasy Takasy Asy ka nibata ny laharana fahatelo nandritra io faninanana io. Io zany araka nefa mahazatra dia tsisy impact amin'ny mpikarakara ministera angamba le ty raha ty satria tsy haiko mety efa izay mihitsy hatramin'izay fa dia ny mpanao mozika fototra sy ny tena mametraka ny mampatsiahy ny tantara zany tsy dia tena hoe mahazo toerana loatra zany eto amin'ny firenena sarotra ino moa zany fa fivezivezena mikarakara taratasy dia nefa ireny tokony maivana ihany raha ny tokony izy raha pin'ny ministère besoin rehetrarehetra tany ohatra ny PRDM izay ihany miantoka ny rehetrarehetra satria tsy maintsy mena amin'izay efa inefatra angamba izay nandefa taratasy naka audience fa tsy nahazo misy fotoana zay tonga dia niakatra direct atao dia hoe tsy ao izy fa tsy maintsy maka audience foana ary vao mandeha aty. Mahatratra zato mahery ireo mpandray anjara tany am-boalohany ary 420 no voafidy hiatrika ny dingana famaranana miavaka mozika malagasy ary manan-talenta amin'ny mpanakanto malagasy ka tokony ho tohanana sy ampiana. Tompony andraikitra voalohany amin'izany ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Eo amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena dia navoaka ny FMF na ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra androany ny lisitry ny mpilalao 30 mety handrafitra ny ekipa ampirenena Baria. Ny alatsinainy 9 Martsa no ahafantarana ny 20 tena handrafitra azy. Hiatrika ny lalao fifanitsanana kanina 2024. Misy amin'ny Baria Zokony sy ny Baria Aprima no mandrafitra ny ekipa ampirenena.
Etsy mikianja ny Barea ny Mahamasina no anatanterahina ny lalao voalohany ifanandrona amin'ny Centre Afrique ny 13 Mars ho avy izao. Any Douala Cameroun kosa ny lalao miverina ny 17 ny volana Martsa. Tsara marina fa ao amin'ny vondrona no misy atsika malagasy amin'ity lalao fifanitsanana ny kanina 13 ity. Amaranasika ny vaovao tahaky ny mahazatra ny maresaka iraisam-pirenena mihamafy hatrany ny tsindry sy ny mahazo ny ankizivavy mpianatra ao Iran. Farafahakeliny dia fianarana ankizivavy 9 no misy manam-poizina ao anatin'ny iray andro. Milaza ny anokatra fanadihadiana mikasika ity raharaha ity moa ny fanjakana any an-toerana saingy nambarana tompon'andraikitra iray any Iran kosa fa ary nanamafy ity tompon'andraikitra ity fa ny fanjakana ihany no tompon'antoka amin'izao fanampozinana izao. Rindran'ny sary ny Andra Kotomalala. Efa manjatony amin'izao ny ankizivavy mpianatra tratran'ny fanampozinana ara-tsakafo tao Iran. Saika mitovy avokoa ny fisehony aretina, mararilo, fanina, mandoa ary torana tsy mahatsiaro tena mihitsy. Ho any andro nomaly fotsiny, sekoly maro tao Iran misy nanafika. Ity ny tranga ambony indrindra hatramin'izao. Efa olona manodidina amin'ny 700 izao no fantatra fa tratran'ny fanampozinana tao anatin'ny 3 volana nisy ny tranga. Ankizivavy mpianatra no tena kendren'ny mpanao fanafiana. Iray ny fantatra fa efa namony ainy, tovovavy kely iraika 20 taona. Raha ny nambarany mpikomy tany an-toerana, dia noho ny fanampozinana azy no nitarika ny fahafatesany, saingy lavo ny fanjakana iraniana izany. Niteraka tahotra ho an'iray aman-dren'ny mpianatra ity trangana fanafiana ity, ka maro amin'izy ireo no nisafidy tsy handefa ny zanany vavy hianatra intsony. Mahazo tsindry ihany koa izy ireo tsy resaka mikasika ity raharaha ity, na amin'ny aino aman-jery na amin'ny tambazotra tserasera. Maro amin'ny teratany iraniana no milaza fa misy ifandraisany betsaka amin'ny fiasiketsehana ao Iran ity tranga fanampozinana ity, satria ny anazy vahana be ny fitokonana tany an-toerana hatramin'ny nahafatesany Masha Amini, 12 taona no sambony mpitandro ny filaminana. Ny sasany kosa manamafy fa ny ekstremista no ambadiky ny fanafiana mba hanakatonana ny fianaran'ny ankizivavy. Izay no manakatona pejy fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity, mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany hoaranao ry ny vaovao, ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary Collide. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha-mpisindray tompoko.